atolotra groupe faneva ho anareo tantara iray mitondra ny lohateny hoe mifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. ireto avy no Amel sy Andray Anjara, Radisson, Onja, Eli, Stéphane, Patrick, Christian, Tafida Barson, Eric. Namorona ny tantara namana namokatra Bira Créateur Production. asa réaliste raha nahatsikaritra ianao fa tena tsy mety manan-karena mihitsy sika. ahoana moa zany tsy ho tsikaritrakao rahalain raha ampitaina amin'ireo tanora namana izay niara-ny ainga atsika samy niaraka nanambady zao ihany. Zareo fa manana trano be, manana fiara, nasokatra tsena ny sasany aza moa efa lasany andafy mihitsy. Fa tsika sy ianao tavela eto Madagasikara eto sady sahirana be. na izany aza tsy voatery hoany koa nefa afaka ho tafita amin'ny fiainany. eny marina nge lazainao e fa sao dia mila metsika manova filinina mihitsy aloha tsika sy ianao. Tianao inona ary? aleo mitady hevitra hafa mihitsy fa raha zao asa fanaoko andavanandro zao no atao ivelomana tsy voatra mihitsy ny fiainana satria zay lafo a hoanina isanandro. jerena itsika raha mba mahangona ninina e. marina aloha zany ka hevitrina ary no hitanao e. Zaho koa aloha tena efa olona eo mihitsy. sao dia tsika sy ianao reto mihitsy ary ny tsy mifanambina. Tsy mifanambina? Tsy azo koa izay tianao lazaina. sao dia tokony hisaraka fa ohatrany tsy tokony ray lalana mihitsy. Ndray ry Alain za mba ataonao dia fahasahiranana avy ianao andrafanao ny tokantranontsika. Ka ohatrany sahiran-dava foana antsika sy ianao e. Ary sao dia mba ianao mihitsy ary ny tsy tia antsony. Asa fa sao ry Alice Hoe sao dia mila mitady zavatra atao koa ianao fa tsy mikarakara tokantrano ohatran'izao nataonao lahasa. fanga moa tsy izany nangalanao atany amin'ny ray aman-dreniko. hoe hikarakara tokantrano ve? Ohatra rehefa asa amin'ny vehivavy anie izany le rangaty e. fa mila miasa amin'izay ranga amin'izao ny vehivavy fa tsy izany mikarakara tokantrano izay ihany e. fanampon'izany a jereka zanatsika Maninona? mipetraka atao trano ato nareo. Ny olona zao efa avy niasa mba misy raha mafana androna ve zao ao. Raha mafanina ny tadiavina hoe konga atao ny sarbo. dia zao zany ny olona zany sady tsy ho atao masaziny tsy mena rano androna. Raha magatsika koa le rangaty mahasalama fa tsy dia zatra n'io rano mafana io nareo a. ahitoko moa fa ny rano mafana ny tsara sotroina. fa hono ary avitra avelo ngia ty Tama dada. hono ary avitra Ahoana ry dada? mba mamerindesina ve zao sy amin'izao miboka zao. Ie tena mamerina ka. Zaho mba misy fiboana ohatr'izao mba ahafahana mianatra e. Inona kory nyzany eo? Zaranao ary misy fotoana hiboana ohatr'izao ilalaovana. Aiza kory neny a? Hita fa zany tsy mialo apotry ny tele io fa dia eo foana maraina mandra-pahariva. fa zao ary avitra Ahoana ry dada? aza dia mampiasa be loatra an'ireny telefonina reny rehefa ampandrina. Ie. misy akony be dia be amin'ny maso reny. hitanao iny azavana amin'ile telefona iny. misy akony be dia be amin'ny maso iny a misy akony be dia be amin'ny saina ihany koa. be dia be ny aretina vokatra reny tsy fahaizana amin'ny fehtena reny vokatry ny teknôlôjia ka vidianana an'iny telefona iny a hoe anaovan'ny se fikarohana mahakasika ny fianaran'se nefa rehefa nataoko ny fanaraha-maso isak'izay tonga ato a dia sakaizany se loatra le telefona. ankoatran'izay a sy mba mihitsy le fifandraisana amin'ny ray aman-dreny lasa sisy fifampiresahana ntsony atao tokantrano fa ny tena lasa naman'se zao a telefona ratsy tele dia jeu vidéo mba hovay le fahazaran-dratsy. Toko efa mivoatsikelikely dada. dia arao maso izy azy io ry Alice. Efa manara-maso ry fa tsy hita kosa aloha tsy tompona andraikitra any amin'izany zao raha ohatra ny hoe mandeha matory izy aiza moa ny alalanao izay ataony any am-pandrinany any. ka misy fotoana mitsilika ao am-fandrinany avitra ao a misy mazavazava kely ao anaty body fotsy ka le zalahy tia miconnecte. Zany ary moa ny ataondry avitrako aiza mba inininina. tsy efa nahita tovavy kely mahafatifaty tao amin'ny Facebook tao zay lahy io. Zao ry Alain rehefa nandinika sy nieritreritra an'ilay teninao tamin'iny dia
dia zao ny hevitro. Le teny mahakasika n'inona zay ry Alice? Fa le rangahy ary makaiza ny sainy fa le mahakasika letsika tsy mety manan-karena tiako inona indray. Za mijery larana findayan'olona atao anatin'ity telefoniko ity. Misy larana findayana mpamahatsetana zay ato a. Tsy mety ho hitako izy. Ry Alain, mbola tsy vahaolana voalohany indrindra aloha izany. Fa ny hitako tena vahaolana akaiky izao dia aleo ianao tena miverina amin'Andriamanitra mihitsy. Miverina amin'Andriamanitra? Fa sanga moa efa nandroso teo amin'Andriamanitra. Dia hiverina ahoana ka? Aza manany ihany ry Alain. Ny tiako tenenina dia izao, mila mivavaka tsika. So dia heverinao fa olona tsy mivavaka ary za ty? Mivavapavapoana kosa angamba moa ny ianao e. Rehefa tsy hitanao miditra amin'ny fiangonanareo dia lazainao fa tsy mivavaka. Fa aminao moa inona zany atao hoe mivavaka? Rehefa mijaly dia miantso an'Andriamanitra. Ndray ry Alain, dia rehefa mijaly avy ianao vao mahatsiaro an'Andriamanitra? Odry, takozy hoe makanesa ty amiko nareo izay miasa fatratra tsy mavesatra entana. Rehefa mavesatra entana zany makany. Fa rehefa maivana netako makary. Tsy mety zany ry Alain. Ataonao filandra tsy mahita fotsiny zany Andriamanitra. Inona ary maha-Andriamanitra azy izy ianao raha tsy hanala ny fahasahiranantsika? Aza be resaka eo ianao fa mandeha mivavaka miaraka aminay ianao amin'ny lahady. Dia raha ny tianao zany dia tsy handeha hampiady akoho amin'ny lahady fa handeha hivavaka. Teneniko anao tsara fa io fampidinao akoho lahy isaky ny alahady io ny tena fototry ny tsy fitahian'Andriamanitra ato amintsika. Zaza tahian'Andriamanitra ery maharesy le masirako. Ankoatran'izay koa zao le mena nampiadiko tamin'ny lahady na apôdro tonga dia efa tretsy. Inona nanaovako nankalazako ny aniversera anao latsinainy raha tsy volaziko tany amin'ny adina akolaka? Ay zany loka nanaovana an'iny. Raha napoziko izany tsy ninona tamin'iny mihitsy Efa vita normal be indray moa ny aniversera anao ko zany ny teneninao Eny tsy fahotana aloha le satria tsy fantako e. Ary aza manantena azo tsony zany raha mandresy eo ny le mainty amin'ny lahady. Tena mijanona mihitsy ianao amin'ny fampiadiana akoho lahy io ka. Io mba felam-boliko rehefa lahady. Ka io mihitsy manaka anao tsy handeha hivavaka. Ny tsy azonao nge realiste dia latsinainy hatramin'ny sabotsy efa miasa mafy foana mandeha mivarotra. Dia mba lahady mba miala sasatra kely sady mampiady akoho. Ry Alain, heninandro be sa hoe ianao mandehandeha any amin'izay tianao any. Dia alahady indray andro ve ry Alain mba angatan'Andriamanitra aminao dia tsy omenao fampiadianao akoho lahy indray? Eny oeritreretiko aloha zany. Fa zany mandeha mivavaka zany ve aminao ampanan-karena e? Ry Alain, fitahian Jehovah mampanan-karena fa tsy mifampiadianao akoho lahy. Tsy fantatra marina ny tantaran'ireny mpampiady akoho lahy reny. Maninona indray? Misy tamin'ireny mpampiady akoho reny na vita trano na vita fiara. Dia mba zay koa ny tanjoniko io. Fanampy ny fidiram-bola zany amin'ny fampiadiako akoho lahy. Tadio tsara fa ny fitahian Jehovah mampanan-karena fa tsy mifisasarana akory. Mba hoentinareo ambavaka hoentinareo mianaka ambavaka any foana mba handresiny any akoho lahy dia amin'izay tsika lasa mpanan-karena any arina any. Raha mandresy isaka ny lahady ny any akoho dia izy manetsy ny isam-bolana ny vola miditra amintsika mivady fanampy ny vola miditra isan'andro eny an-tsena. Tsy jerenge miroborobo ery ny fiompiana atao tanàna. Efa misy fitahian'Andriamanitra zany. Alamino mihitsy ny programanao dia mandeha mivavaka miaraka aminay ianao lahady fa tsy mandehandeha mampiady akoho an'izany. Mbola oeritreretana aloha zay fa mbola andehanao soin raha eclipse aloha sady mbola ampikotra anazy ery ambany ery. Dia rehefa mety ihany ianao mba hitondray abokabokena sasany omena an'ilay akoho lahy rehetra. Fa Alain ty fe zany efa laza-dala. Ny ankizy ary tsy mihinana akoho nahoana mihitsy ny akoho no hitondrana an'izany. Tsy dia hitondray ariary zato ny ankizy raha ohatra zay mampalailo anao. Safady ireo akoho anao ireo tokony ho vonoina ho an'ny ankizy aza. Inona tsara akoho mangidy rony reo? Na mangidy na matsatso le rangahy ty vonoina mety amin'ireo Vono eo nge raha misy tapatenda ny ray amin'ireo dia tapatenda manarakaraka an'izay koa izay nanapaka ny tentany. Hitatsika eo zany. Raha ny fikarakarana lalo le mainty dia tena ohatran'ireny inireny. Mena ny laha daholo na fromage.
na abokabokely na siramamy fa mila maresy mihitsy elahy amin'ny lahady zao a. Ela ve aloha zany teneniko zany tonga de raiso amin'ny tendany raiso amin'ny sangany tsy pao ataovy mahita tonga de apoy daholo ny masony roa amin'izay tsika selahy mandray vola zany e. Fa elahy aloha tsy azo ampiarahana amin'ny akovavy mihitsy aloha mandritra ny herinandro fa ampikitranina tsara mihitsiny sady atao soin a no karakaraina tsara atao ampisakafo fa tandremo mamitaka ny dada tandremo lahy mamitaka ny dada tonga de any ambilany zay mba tsy ejejo ohatran'izay azo antoka indray aloha fa ho azontsika roa lahy nefa tretsy amin'ity mandeha tsika se lahy amin'ny valo a de farafara tsy ny lahy manomboka miady afolo zay mihitsy ny ataotsika se lahy eny lahy ve zany a ye zay mba mamaly ohatr' zay rehefa nytaniny zay a andana amin'izay aloha miditra ao amin'ny garazy aloha tsy maintsy arovana ampangalatra koa elahy fa so deve dehibe mantsy ry zalahy no mitsiritra anylahy tsy amidiko zany elahy na ray tapitrisa azy olona elahy ny fanantenako amin'ny olahady io tonga de milamina ny farany taona raha vao maresy elahy de zay a tandremo so mamitaka elahy le mainty. Tia volako tia kohako fa tena resy le mainty sa podro le mainty a no very vola efatritsy ahoana ny lasana ny any an-tanàna hoe resy a nefa ve moa ndray mandeha matavary de andevitsotro be zay nefany kay le akoho latsy nanao mihitsy rehefa tonga tany mety fizaka loatra angamba ka nampitotraniko mafy loatra koa le dala zay vao noentina ny ady tena tsy maintsy ho amidy eny amin'ny mpanao hotely ty akoho lahy ty zany tso ihany fa tsy fantatry ny ao an-trano hoe firy ny akoho lahy tsy manino zay kotiny ihany aloha vidiny fa ahoana ny lazana amin'ny madama zany hoe banky tany amin'ny adina koa ny vola tokony angalana entana raha-pitso vao maray ny vola roa etsy saika angalana entana hoentina mitetitsena raha-pitso any be tafo vita daholo ny tena loza inona zany ny atao sa aleo aloha mody mba hanaraka an'zareo ivavaka raha rifa anafenana an'izay zavatra zay so de mba andanon-javatra koa mantsy le makany am-piangonana aleo aloha zay ny atao de aveo manazava amin'ny zavanisy de mandeha ny vavaka de any am-piangonana hita eo zay tokony atao tena zay ndeha ataoko aloha mino afa efa alamin'Andriamanitra zany zavatra zany aleo aloha hivarotra ny tiako ty a de zay vola zay vidiny ihany aloha entina mody ty ve tsareo zy mpanao hotely hoe ataovy 5,000 sy 2 alina tsy mamenatra azy mihitsy miteny amin'ity zay kotiny ihany aloha vidiny mpampiady akoho koa mantsy hosahany ty tsony satria tsy afaka ho atao raina akoho ty no entina mody kio ty tsy raikitra mihitsy
aleo eny ampanao hotely aloha ny vonjenaingana dia aleo miomana mivava karaha riva e zay ny atao tena arak'le toritena amin'ny pastera tany am-piangonana iny a tena ny atsembohan'ny tavanao no hinananao ozy izy Andriamanitra fa tsy ny atsembohan'ny soavaly na ny atsembohan'ny akoho tsy mety tokoa le manao loka ka ny akoho no miady ny soavaly no miazakazaka azy tsemboka nefa ny olona indray no mitady ho mpanan-karena sady ozy izy hoe le maharesy tena mieboebo fa le resy tena malahelo zany hoe rehefa mandresy zany a misy alahelon'olona le vola azo amin'ireny loka reny tena tsy mety ka tena tapa-kevitra fa tsy lokaloka-piady akoho tsony aleo ajanona teo le fampidina koa dia ny asa fivarotana no ampiroboroboana ny akoho koa azo ompiana dia azo ampiroboroboana dia avadika voly fa tsy ampiady akoho tsony a tsy mety amiko sady tsy sitrapon'Andriamanitra ozy pasteur zany mivelona amin'ny loka zany Andriamanitra hono efa isahirana mandra-pahafotsy volo anay kenina indray ny ampisalasala fa marina fa tsy nanan-karena hatramin'izay fa ndray andro any tsy maintsy ho avy izay arena zay e tsy midifo ozy izy pasteur ny anjara voatendry ary ny fiainany marina ozy dia toy ny fipoakandro maraina tsy mijanona raha tsy eny amin'ny tatao vovonana sady olohany io zay fa tsy ho rambony ary ho mpampindrana fa tsy pindrana sady okizay koa tia mindrakindrana lavy ty efa maka aleo miandrandra ny tena fitahiana avy amin'Andriamanitra amin'izay zako ty dia variana eto ampitoerana eto nefa mbola misy entana tokony ho alamiko mbola ho amidy raha-pitso aleo aloha amitan'izay aloha amin'izao lady hariva be izao e tsy ohatranao Andriamanitra fa raha tsy nataonao poka le mainty a tsy nahazo aniny tenin'Andriamanitra mahafinaritra be nitondra famonjena ho afiainako iny zaho lasa fantatro ny sitrapon'Andriamanitra zavadrehetra zany ozy izy mivadika matetika dia miara-miasa asosy ahatsara izay tian'Andriamanitra fa hivavaka sy hifona amin'Andriamanitra dia avy eo ilaza amin'ny madama hoe tena lany tany amin'ny adina koa tamin'ny maraina vola fa tsy hanao tsony mino aho fa tsy haninona izy tena angataka amin'ny tompo mba hisan'ny fanahy masina sady izy ny amin'izany zavatra izany dia ianao tompo hanolotra vahaolana ny amin'ny fandaniana izay tsy maintsy ho alohanay amin'ny faran'ity volany ity fa olanao aminao zany Andriamanitra tsy lany laniana aleo aloha za hamita an'izay zavatra izay dia hitondram-bavaka an'izay alohan'ny sakafo dia ao aorianan'ny sakafo miresaka aminazy mianaka makasika an'izay karama izay tsy misy takona izay tsy ho hita ozy izy pasteur na miafina izay tsy hisy eo ka aleo amboara dia melo mba tsy voamaika hitera-doza aleo aloha hetsika amin'izay fa mimaizina be amin'ny andro efa entsika tsara reny tenen'ny filohantsika reny dia ahoana ny hevitry ny ingahy arena raha ny hevitsiko manokana aloha dia ny anjoany antsika dia mandeha ary ny fahasambarana kosa ka mety zay ka dia izao ary fitiavana amin'izao fibohana zao dia tsana azy no alentsika voalohany raha ny hevitro aloha dia aleo angambatsika makany amin'ilay faritra mena izany hoe any amin'ilay toerana efa misy ny coronavirus any mantsy tena mihiboka tanteraka mihitsy ny olona dia ahoana zany ny asa ho ataontsika raha ny amin'izay indray dia mamangy tokantrano ataontsika telo mirahalahy ka izay mampandroso dia androsontsika
de ahoana zany fandaminantsika telo lahy zao fandehany raha ohatra izy mampandroso anao ry arena de anao rery miditra fa fahasambarana sy fitiavana kosa de mijanona ivelany raha mampandroso anao kosa izy ry fahasambarana de mijanona indray ny fitiavana sy ny arena fa raha ohatra kosa izy ka misafidy tsara ka misafidy ampiditra ny fitiavana de afaka miara-miditra tsika telo lahy mety tsara zay ka andeha zay no ataotsika ndaotsika ary anaingy amin'izay ndao ary zao zavatra tsikaritso ry fahasambarana sy fitiavana ny arena ny tena be mpitady indrindra amin'izao fotoana zao indrindra eo amin'ny arena aranofo ohatra fotsiny zao ny télé ny telefôna nanaovana Facebook tsisy afa-tsy hoe arena zany amin'izao fotoana ny tena katsahan'ny olona sy tena tedavany sy olo fosany misy ary aminao olona mihitsy ny andray aloha raha zavatra hitako de be ireo olona mitady fahasambarana de misy ireo makany amin'ny alim-pandizana misy ireo any fitsangatsangana misy kosa ireo ana fidoroana zava-mahadomelona misy ireo ana fisotrotoka nefa de diso lalana avokoa zany rehetrarehetra zany fahasambarana mandalo zany fa tsy mitoetra ny andry aloha izy mirahalahy tena zavatra tsikaritro raha ohatra zao misy tradozy ny anivon'ny fiarahamonina eny de lasa tsy mifamonontsony ny olona no tsy fisian'le fitiavana toy izany koa ny an-dalambe raha ohatra misy tradoza koa de mamain'ny olona de niaka sary maika nanao publication fotsiny any amin'ny Facebook fa tsy mifamonontsony mihitsy ny olona amin'izao fotoana zao no tsy fisian'le fitiavana ihany tena resy lahatra amin'izany ary fitiavana ny tokantrano amin'izao fotoana zao tena tsy anjaka fitiavana ntsony any ka na ny piralahy na mivady de lasa samy fanondronantsy mihitsy de amin'izao koa zao ny any tokantrano sasany lasa mikorotana tanteraka mihitsy ny vady ny lehilahy zany tiaka tongavana de efa tsy mijangajanga de misotro toka de toraka izany koa ny vehivavy lasa tsy mifidy mihitsy na ny lehilahy na ny vehivavy lasa fifaninanana ny tokantrano amin'izao firifiry moa ny lehilahy no mampiakabady ary firifiry koa ny vehivavy no misolosolo vady mitady sy mikatsaka an'izany hoe fifankatiavana zany fa nefa de rava foana satria tsy eo le fitiavana tsy avelany ndroso ao tokantrano le fitiavana ny tena mariny avelany no ao tokotaniny foana de lasa mikorotana tanteraka fiainam-piarahamonina tena maro zany lazany zany ka zara tena resy lahatra tanteraka andeha rahantsika hitety an'izao tontolo zao izaran'le arena fitiavana sy fahasambarana andeha ary tsika telo lahy andeha hitety tokantrano de hita eo zay olona tena mahay misafidy ampandroso atsika telo lahy ndao ary sady ararotiny andro azo anaova-tsofa ratsy zao fiainan'izao Oriery foaza aloha ny ranganareo misy olona telo le efa lehibehibe zay mitady antsika sialao mitady hoe ho ampandrosana hono izy de aleko aloha ny ralala aloha zay vao ny mampandrosana azy Orisetra fa olona ohatriny ahoana lesy zany ndraiky aloha tena efa lehibehibe satria izy fotsy volobe de ndraika vo misy volombava ary ny ray kosa ny lava volobe tahaka ny Jesosy mba olona iza lesy zany tsy fatapatalao io fianakavitsika na ohatra zany tsisy hitovizany amintsika siala aloha ny raha treto ary malagasy vereo sa vahiny aloha tsy vahiny fa malagasy takatsika siala ihany fa andao aloha lesy jereo ay ndao jerena ary aloha ary raha andany aloha ny raha iala makany manina zao lesy ndana jereo any aloha de antanindra reo hoe olona veza nareo de iza nareo de olona mahafantatra anay ve no mitady anay ato sa hoe olona angataka de inona antany izy angatany de meo any fa manjary manimba sary atao tanana ato fotsiny iny ary raha sy varavedika eo ary fa antaniko izy ary zao koa lesy
ary antany marina aloha izy sao de olona mpividy entany misy ato amintsika daholo mantsy na émeraude, volamena, safira hatramina vato industriel e. Ely sy efa fatako zany fa tsy maintsy ampiditra an'izany resaka zany ihany a. Zay aloha fa lozika lahy. Ok zany re. Saika mba antananareo azafady. Iza moa ianareo de avaiza anareo? Zao aloha no fitiavany. De za kosa no fahasambarana. Ary za no arena. De manontany anareo hoe avatraiza anareo a? Raha fivinay aloha de iraky ny lanitra zay. Zany hoe tonga ty ambony tany zay a. Anatanteraka ny baiko zay nampanaovina anay. Zay tokantrano vanginay a de mila misafidy nareo ny ray aminay. Misafidy aranao zay mety aminao de androso tokantranonao ka hitoetrao. Otra amin'ilay miara-miasa amin'ny zalareto. Oka aloha ny mba afaka miandry faravetika avy ianareo fa antany any zokanay ato a. Ie tsy maninona ka. Maninona ka? Endrasy faravetika fotsiny ary. Fa olona iza hono le olona ao de nanina tsy nampandrosolona? Mbola tsy nampandrosoko aloha fa mbola mila an'lahy. Fa one fa elange fa olon-dehibe olona iza de olona ividy entana ve sa olona angataka sa olona anao inona? Tsy amin'izany mahitsy zao le sera aloha ny atreto. Fa amin'inona le tia? Ohatrany iraka avany an-danitra hono raha araka amin'ny firesaka aloha le tia. Iraka va anjelo ve? Ohatrany takataka an'izay aloha no fazako anazy. Laha ty le sy mampime mihitsy. Tsy misy an'izany anjely zany tsy le fa olona pisy loko zany. Fa raha ny anarany ary le ty de tadila fa tena mifanohitra be ny aty an-tany fa tena anarana hafa mahitsy ny anarany. Fa anarana hafa olona firiny ao? Telo. De hoe anarana hafa ngay fa nytenenina lahy daholo ny anarany? Ie. Fitiavana de fahasambarana de arena ny anarany. Fitiavana, fahasambarana. Ie. De arena moa izy teo? Ie. Zay ny mahatonga na miteny ala hoe izy amin'ireny tena tsara. Hafahafa tokoa lesy izy zany. De ndana lesy to de ampandroso daholo aloha fa alao resahana. De izy paika amin'izany atsika zalahy. Fa tsy maintsy misafidy raha hoe fa tsy afaka tonga de irosy aby le izy rehetra. Sy ahoana koa nga zany? Zay ny teniny fa izy hoe iraka de zay tsy maintsy atao. De ahoana ary ny hevitra lahy? Iza mba efa nieritreretan'ny lahy arena sa i fahasambarana sa fitiavana? Ny aloha ny raha samy mandinika de aleo fahasambarany satria arena antsika efa liba be loatra efa manana. Ko raha fitiavana tokoa anefany a ny sipa iza moa lesany tsy manaiky atsika marina. Aleo marina lesy fahasambarana. Zay de aleo aloha tonga de atsoka izy ampandrosoka. Kalodiny io tsara aloha fa sao de tsy mety zany nefa. Sao de mba diso hevitra lesika. Tsy alela ve arena de tsika zao efa milliardaire fa mbola tiako le tsy hoe mbola hiakatra amin'ny ambonimbony an-trano sa ahoana ny hevitra lahy? Elahy ty tena daika mihitsiny. Elahy ny fantako fa tsy ho sambatra mihitsiny fa efa tonga amin'ny fahasambarana de mbola ina ihany ny akakala. Zay indray elahy le mahay vava. De efa tenenina foana elahy amin'ny zokony lange zaly ty. Ikeko fa zao karanga fa ohatrany tsy manaraka aloha koraka indraindray. Ay eny e fa sy midika inona moa zany izy. Tsy zany ny fandirantsika ela be eto fa ampandroso izay mety amin'lahy. Raha fahasambarana zany mety amin'lahy de ampandroso raha fahasambarana sa ty lao ampandrosoko. Aleo ranga ampandrosoko fa zany nefa tena mifanaraka taminy. Ka andana inga anary lahy. Eny ary. Tena disafidy izy mirahalahy. Zany mihitsy tena mampalahelo. De tena nandeha zany raha fahasambarana. 105.6 FM, il est 20h. De hono ary fahasambarana. Mba tantarao kilo hoe nanahoana sy nanahoana nataonao tao anatin'le trano tao. Inona moa fa de ny iraka nampandrany ray ahy. Nitononiko tao ny fahasambarana. De tsy ala tao amin'izay mandra-pahandany tsy mila an'izany fahasambarana zany tsony izy. Ay ve, hitako no tsy de ela ianao no mijanona tao. Ka atsika ane mbola be da be ny tokantrano ovangina nampandrany ray. Ie, mana aloha zany. Hono ary arena. Oy ahoana zay? Raha ny hevitrao de aizanay ny tokantrano andehanantsika manaraka. Raha ny adresy eto am-pelantanako de ty trano manoloana antsika ty no andeha tsy foantsika telo aloha e.
dondomina dia raha mpandrosatsika izy ody ô de tena tsy niraisy le olona ataotsika nahita ny fitafitsika izy dia nieritreretiny hoe le olona mpitoroteny reny raha mba fatany mantsy ny vokatsorony amin'ny fampandrosoana atsika dia tsy nanao ohatran'ireny mihitsy izy jesosy koa zany nisy fotoana tsy niraisin'ireo olona zay novanginy dia maika moa zany fa atsika zay iraka zay nalefa taty ariana tsisy atao mahagaga zany ndeha ary tsika ho any amin'ny tokantrano manaraka indray ndeha ary inona indray ny tokantrano manaraka koa ry arena raha araka ny hitako ato aloha zao dia telo mianaka no hitako ato dia ao amin'ny tokantrano iny hovangitsika manaraka indray zany afanganina ary ny dia fa efa miamaizina ny andro ary eto amin'ity toerana ity any ve izy io eto amin'ity toerana le antsika teo ihany io ka ay dia korotano trano io le trano ry avitra za sahirana eto mampily trano ina indray zao nitadavinao ao mitady an'le chargeur ky nefa lobany le telefoniny ka ny anareo koa tsy apetraka amin'izay tokony ho fipetraha le zavatra fa tsy ngidingidiny eny rehetrarehetra eny ka teo ny nasiko azy dia tsy hitako tele zay izy agnano nikitika azy teo apetrao amin'izay tokony ho izy mihitsy ny zavatra reo ka tena manahirana be tena enjana be mihitsy fandaminana zavatra sady aviloha mpiona ao ambatany ty latabatra ity misorako savoka ato ambaniny any aleoloha hitady le chargeur koa e vilo ianao apio iny ka efa hitako ka aleoloha apetraka teto ambony sizy ety dia anakisaka an'izany latabatra zany moa zany izy eny ambony seza nga fiprimany reny tonga dia ariko any efako io aza ataon'izany moriny eny aleo fa apirimiko any amin'ny efitraniko io efa treo mandreraka be tena reraka marary ny lamosiko enjana be koa fampirimana trano atao trano atoka aleo mihitsy aloha mahakaina kely way ary zary ry olona anankitelo rery ary tena mirosy makaty aminay mihitsy ny anay izy zany anao inona ty ary raha ny fahitako azy aloha dia ilay antitra izy zany sady tantaratra mihitsy feno fahendrena mino fa olona ampitraikefa eo amin'ny fiaina mihitsy izy zany mba anao inona ty ary aleo mivoaka dia tsy enaina dia anontaniana hoe inona ny atondriany ary tena olona manakajana izy zareo zany aleo apetrako eto ty savoka ty dia aleo andeha hitsena ny zareo salama tompoko salama ve madame Alice way ary to fantany ny anarako salama tompoko manaja sy manome voninahitra tompoko ho ela velona ne anao sy ny ankonanao misaotra indrindra tompoko fedanany tompo aminareo mianakavy eny tompoko fa mba iza loatra ary reto olona reto aleoloha ny ampandrosoana any an-trano dia asiana misakafo dia amin'izay koa hito izay tena atondriany tsy mbola fantatro nareo saingy mino fa efa noana angamba raha ny fahitako anareo zao mandrosoa ty an-trano fa hikarakara sakafo anareo amangy ny tokantranonareo mihitsy ny tena atondianay fa ono ao an-tsano ve vadinao miala tsiny fa tsy mbola tonga izy nefa tsy afaka nitsofoko mihitsy zay raha tsy tonga izy aleoloha miandry azy eny ary tompoko fa ilozako aloha nareo fa andeha hikarakara sakafo anareo varina be aho ary Alice fa ahoana misy olona telo ao ivelany ao olona efa antitra be izy ireo maninona tsy nampandrosoana ay ve ianao mihitsy zao no andrasanako fa ahoana hony ka efa nampandroso an'zareo fa tsy nety izy
Tsy androsona izy raha tsy ato ianao. Ay asaivo mandroso am'izay ary izy efa tonga mantsy asaivo mandroso am'izay zareo. Ie sady efa vita koa reto ny sakafo. Sady ametraka an'reto eto kely reto a mara-pahatonga azy io. Aleo ary andeha antso an'zareo vetivety. Azafady tompoko, afaka mandroso am'izay nareo fa efa tonga ny vadiko. Ay fa nefa kosa izay telo mirahalahy dia tsy afaka miara-mitsofoka ao anatin'ny tranonareo. Fa ahoana? Zao no tsara ho fantatrao raha matoa, tsy afaka miara-miditra zahay. Fa ahoana? Fa maninona? Fa zao aloha i madama za no arena dia izy no fahasambarana dia arery anankiray efa antelo indray no fitiavana. Dia mandeha anao madama makany avatinao dia teneno izy hoe izy amin'izy telo lany no androso ary hiary sakafo aminareo. Mahagaga indray izany. Aleo ary azakazaka ainganao any amin'ny ramosay aloha. Zay no lazainy. Tsara kosa zany hitondra vitana tsara ho atsika zany. Zao are tonga dia asaivo miditra ny arena dia amin'izay hoazontsika daholo izay irintsika rehetrarehetra. Nde zao ry Alain tsy aleo ve mifahasambarana no ampidirina mba hitondra fifaliana ao atsika. Eniko ny resaka nareo telo dada Sinene fa tsy aleo ve raha isafidy ihany tsy aleo ny fitiavana amin'izay koa ato an-trano tsy misy ady lavatsony, tsy misy resaka adina kola ka tsy fitiavana ve tsara indrindra amin'izay koa feno fifankatiavana ny atao tokantranontsika. Enao ve zany teny zanantsika zany raha matoa? Henoko tsara mihitsy zany ka. Le zazalahy kely io aza mahatakatra an'izany. Kina ny anananao fa mandehana asaivo mandroso raha fitiavana. Dia fitiavana zany asiako mandroso aty nde ho afa ianao koa mianana be ry. Lasa ary ahy izy aminareo moa le hoe fitiavana. Izao zay tompoko. Rehefa resaka tamin'ny vadiko dia ianao ny zany no miditra miara misakafo aminay. Ay ndao ary. Oay ary to manaraka azy aoriana koa le anankiroa. Azafady aloha ny fitiavana anie no niteneniko hoe mandroso ko maninona no manaraka azy koa nareo roa. Zao madama raha ny arena na ny fahasambarana no safidinao taminay dia nijanona ny roa taminay. Fa zao kosa na ny safidy tsara nareo dia safidy ho fitiavana dia naiza misy fitiavana dia manaraka azy hatrany ny fahasambarana sy ny arena. Zao madama naiza misy amin'ny fitiavana dia toeran'ny arena sy ny fahasambarana ihany koa. Arakehitriny madama dia reto no mitoetra finoana ny fanantenana ary ny fitiavana fa ny fitiavana no lehibe indrindra amin'ireo. Izany tena Andriamanitra zany dia ao amin'ny Korinthiana voalohany toko 7:20 dia ny 7:20 ny fandriako dia ho feno fitiavana ao am-ponao ka hitondra fahasambarana ho anao sy ny tokantranonao. Raha mpandrosoanareo tokantranonareo fitiavana ka honeninareo am-ponareo dia ho sambatra tokoa ny tokantranonareo. Tsy iza moa zany ny fitiavana ary zareo fa i Jesosy Kristy ary zany ny iraka nampanaovina anay ka ndeha izay hitondra ny Jesosy Kristy ao anatin'ny tokantranonareo. Oay zany ve mandroso ary efa tsy andra ny vadiko mihitsy ny fankahita aminareo mantsy. Alain efa reo le olona. Mandroso nareo tompoko. Salama tompoko. Salama zay tompoko. Izy aminareo le fitiavana. Izao le fitiavana. Dia ny ambiny dia za no fahasambarana ary za no arena.
nga izy telo nentinao niditra ato daholo ka zay toerana itoeran'ny fitiavana ozy izy no itoeran'ny arena sy ny fahasambarana koa. halleloia complet ny avant zay mihitsy fa aleo aloha za andeha hikarakara le zavatra efa nomaniko ao ary ye mazoto toerana fa etontsika ny sakafo atao voatran'ny any an-danitra ihany. Ie tanteraka anareo mihitsy zao le ten'Andriamanitra. Indro aho efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona, raha misy mihaino feo ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiarary sakafo aminy ary izy amiko. Tena marina. Ie efa reto vita reto ny sakafo ka mazototo. Andeha aloha tsika hivavaka isotra an'Andriamanitra ny amin'izao fahatongavanareo ato tokantranona izao. Andriamanitra be fitiavana sotra betsaka ny amin'reto iraka ao tafiditra ato tokantranona ireto, dia misaotra ny amin'ny fitiavana sy ny arena ary fahasambarana izay tafiditra ato anatin'ny tokantranonay. Dia raha hiary sakafo aminay izy Andriamanitra dia tahiozany sakafo izany hitondra hery, tanjaka fahasalamana hoentinay manao ny asanao manaraka indray dia tahio izao fotoana irahana eto izao Andriamanitra. Amen. Dia mazoto daholo e? Mazototo? Ie sotra betsaka anareo. Dia mazoto aza mihafahafa? Mazoto daholo eny ary ndray vadiko hoe ka ive ianao ka tsara tarehibe tahaka izao. Fangaza ianao vao nahita? Ny vady endry tokoa ny avy amin'ny Jehovah. Tena endry mihitsy ianao tafiditra totokantrantsika sady ho fitiavana. Ndray zanako hoe ka ive ianao ka zaza endry tahaka an'izao, tsy mandray sotro alohan'ny olon-dehibe ndry ka reny nampianarana anay tanampianarana ka tafiditra ato an-trano raha fitiavana. Hitanareo fa dia tena fifaliana tokoa raha tafiditra ny fitiavana. Izao ny afa-tsy Jesosy Kristy mifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. dia izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra nareo raha mifankaty. Dia tapitra treo ilay tantara iray mitondra ny lohateny hoe mifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Ireto avy no Amel sy Andray Anjara, Radisson, Onja, Eli, Stéphane, Patrick, Christian, Tafida Barson, Eric. Namorona ny tantara namana namokatra Bira Créateur Production.